ho amintsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha aro avy amin'ny fanahy fito izay nolon'ny seza fiandrianana avy amin'ny Jesosy Kristy vavolombelona marina lahamatoa amin'ny maty. Mampanjaka ny fahefany ny Tompo, raiso ny fanahy masina. Ny hira fanevantsika ny horaintsika sambatra. Joela fahetelo ana amin'ny faraparany amin'ny testamenta taloha ana amin'ny pejy fahasivanjato anoana. Joela toko fahatelo ny andininy voalohany hatramin'ny fahadimy aorian'izany dia nira voalahatra ny derahantsika ny Tompo Andriamanitra iray izay nanome antsika ny fanahiny. Joela toko fahatelo ny andininy rehetra. Joela toko fahatelo iarahana mamaky izany amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ary rehefa afaka izany dia handatsaka ny fanahiko amin'ny nofo rehetra dia amin'aminy ny zanak'areo sy ny zanaka vavinareo, ny lahy antotrareo amin'ny nofy, ny zatovinareo ahita fahitamina, ary na dia ny mpanompo lahy sy ny mpanompo vavy aza dia handatsahako ny fanahiko amin'izany andro izany. Ary nisy fahagagana eny amin'ny lanitra sy ety amin'ny tany aho dia raha sy afo ary setroka amin'ny takosina, ny masoandro ampodiana ho aizina ary ny volana ho rà, alohana tongavany andron'i Jehova dia sady lehibe ny mahatsiravina. Ary nazovonazovo ny antso ny anaran'i Jehova dia ho afa mandositra. Fa ao amin'ny tendrombohitra Ziona sy amin'ny Jerosalema dia hisy sisa afaka, araka izay efa voalazan'i Jehova, ary izay antsoin'i Jehova dia ho isan'ny afa mandositra. Amen. Amen.
Ivavaka isika. Misaotra anao zay Tompo. Andriamanitra telo izay iray. Soloa ny fanahy masina tena ety an-tany ankehitriny amin'izao andro ny fanahy masina izao. Ny fanahy dia nanomba tambonin'ny rano tamina harina izao tontolo izao. Ny fanahy ny tao amin'ny mpaminany, tao amin'ny Mosesy, ny fanahy tao amin'ny Jesosy. Ny fanahy nanangana Jesosy tamin'ny maty, ny fanahy nilatsaka tamina ny Pentekosta. Ka dia raina sy ankalazaina ianao Andriamanitra ny amin'ny fananao masina, zay Andriamanitra avy amin'ny Andriamanitra koa, ary maniraka anay hitory vaovao mahafaly. Miara-milaza amin'ny fanahynay fa zanak'Andriamanitra izahay. Mifona amin'ny fitariana tsy azo tononona amin'ny vavaka sandratray. Ka dera eo anao ry fanahy masina, ka nanokana anao zahay amin'ity fotoana ity mba hiderana anao noho ny fahatongavanao sy ny fiainanao ato anatinay, ka mahatonga anay fanahy iray, saina iray, vava iray miderana. Ko mianto aminao zay ry fanahy masina, amasino izao fotoana izao, amasino izay rehetra, amasino liturjia mba ho anitra kasitrahana eo mason'Andriamanitra ho fanoloran-tena masina, satria efa manana santatra dia ny voaloam-bokatra dia ny fanahy izahay. Izany vavaka izany mampiara aminay mivavaka zay nampianarin'ny Kristy anay, ko atsarovanay miaraka amin'ny fanahy masina amin'ireo apôstôly masina manao hoe: Tuganay ny fanjakanao, ataonay ny sitraponao, ety an-tany tapany amin'ny lanitra. Noelay miarina sahaja anay, ary mamelana elokay, tahaka namelanay izay meloka taminay. Aiza mitondra anay fakapanahy, manafahanay amin'ny rasy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary voninahitra mandrakizay. Amen. Ipetraka isika hiaino ny sitrapon'Andriamanitra. Manana ny didiny tokony tandremantsika ny Tompo, ary manana fitsipika tokony tandremantsika. Ampahana amin'izany amin'ny Jakoba 4:4 manomboka amin'ny andinin'ny 4. Jakoba 4:4 manomboka amin'ny andinin'ny 4. Eno ampanajana sady eritrereto tsara ny teny anambaran'Andriamanitra ny sitrapony amintsika. Hoy ny apôstôly masina: ry mpisitaka mijangajanga, tsy fantatrareo va fa fandrafinan'Andriamanitra ny fisaikazana amin'izao tontolo izao? Ko na iza ny teo sakaizana izao tontolo izao dia fahavalon'Andriamanitra. Ataonareo fa miteny foana ny soratra masina, ny fanahy izay nampitoerina ato anatintsika dia irina amin'ny fahasarom-piaha. Nefa manome fahasoavana bebe koa izy, ka hoy izy: Andriamanitra manohitra ny mpiavonavona fa manome fahasoavana ho an'ny manetry tena. Ko dia maneken'Andriamanitra ianareo, ary manohery amin'ny devoly dia andositra anareo izy, manaton'Andriamanitra dia anatinareo izy. Diovy ny tananareo ry mpanota, ary ataovy madio ny fonareo ry mporosaina. Hory, mitomany, midradradra, aoka hody fitomanina ny fimezanareo, ary aoka hody fanjoretana ny fifalianareo. Manetretena eo anatrehan'ny Tompo dia ananatra anareo izy. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana zay mandeha araka lalàn'i Jehova. Sambatra zay mitaniky ny tengovolombelony, ka mitady azy amin'ny fony rehetra. Amen. Tsy natanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany isika, dia isika nitry tena anaraka izao vavaka izao. Tompo, milaza i Kristy fa tsy nataonao hoe mpanompo itsony izay, fa nataonao hoe sakaiza, sakaizan'i Kristy. Nefa izay dia sakaizan'izao tontolo izao, sakaizan-javatra maro samihafa, lasa sakaizam-bola, sakaizan'ny fimamoana, sakaizan'ny fitiavan-tena, sakaizan'izao tontolo izao, ka lasa fahavalon'Andriamanitra. Mamindrafo aminay, mamela amin'ny elokay. Efa nomenao fanahy izay tamin'ny nanaovana batisanay,
sarobidy aminao zany fanahy masina zany, ary irinao saropiaro aminay tokoa ianao Andriamanitra satria tianay ianao. Ny fanahy masina zay menanay dia fanahy mampdio, fanahy ny fahendrena, fahazavan-tsaina. Izany fanahy izany dia tsy homemem-pona ka manjary adininay, ka manjary mangina ny fanahy ato anatinay ka mamono ny vasan'ny fanahy izay. Mamela ny elokay, mamindrafo aminay. Tsy afaka nanotra amin'ny devoly izahay, tsy afaka nanatina anao izahay satria nilaoza ny fanahy masina. Ndreto izay manitry teny anatrianao, mamela ny elokay, mamindrafo aminay ry fanahy masina. Havaozy ny fanahinay mba hitoeranao, amorony fo madio izahay Tompo, ka aza mandao anay ry fanahy masina. Noho ny anaran'i Kristy irery ihany. Amen.
ka marina tokoa ka vonina andray ny fanahy masina. Mitsangana indray ny teny soamafaly fa mafa ny fahotantsika ny tompo. Ny tompo amina. Ary ho fafazako rano madio ianareo dia adio ho afaka amin'ny fahalotonao rehetra na nadiovaka anareo. Omeko fo vaovao ianareo, fa na vaovao no ataoko anatinareo. Esoroka aminareo ny fo vato, ho soloko fo nofo. Ny fanahiko no ataoko anatinareo, ka dia avelako ny elokareo, ary tsy ho tsarovako intsony ny fahotanareo. Noho zany ary havana, dia voavela sy voafafako ny fahotanareo, ny aminaran'ny Kristy Tompo, samy amin'deran'ny Tompo ianareo. Petraka amin'ny fifaliana isika ny Dorcasy derin'Andriamanitra amin'izany famelan-keloka izany.
Amaky ny soratra masina isika ry havana, izany dia araka izay hitantsika ao amin'ny Nomery 1:20, ny andininy 4:20 ka hatramin'ny 5:20. Nomery 1:20, ny andininy 4:20 ka hatramin'ny 5:20. Vakina amin'ny anaran'i Jesoa. Dia hoy Jehovah tamin'i Mosesy: manangona 70 lahy amin'ny loholon'ny Israely ho ety amiko, dia izay fantatrao oloolona amin'ny fireneny sy mpifehy azy, ary ento miaraka aminao eo amin'ny tranon'ilay fihaonana izy. Dia hidina aho ka hiteny aminao eo, ary izao aka amin'ny fanahy izay ao aminao ka ametraka izany ao amin'ireo, ary ara-mitondra ity firenena ity aminao ireo, fa tsy anao irery intsony no hitondra azy. Koa lazao amin'ny olona hoe: manamasina ny tenanareo amin'ny ampitso, dia hinan-kena ianareo. Fa nitomany teo anatrehan'i Jehovah ianareo ka nanao hoe: engane ka isy hanome hena ho aninay, fa soa no hitanay tany Egipta, dia omeny Jehovah hena ianareo ka ho aninareo. Tsy indray andro no hinananareo na indroandro, na adimina, na filona, na 20 andro aza, fa hatramin'ny 2 volana mipaka, dia mandra-pivoakany amin'ny vavoronareo ka arikoriko ianareo. Satria nolavinareo Jehovah izay eo aminareo, ka nitomany teo anatrehany ianareo nanao hoe: nahoana re no nivoaka avy tany Egipta izahay? Dia hoy Mosesy: ny olona izay hitoerako dia lehilahy enety izay mahalay lalana, ary hoy ianao: omeko hena izy mba hohany mandritry ny 2 volana. Mondry manosy omby va no vonoina ho azy avoky azy? Sa ny hazandrano rehetra ao amin'ny ranomasina no angonina ho azy avoky azy? Dia hoy Jehovah tamin'i Mosesy: ny afoivany tanan'i Jehovah ankehitriny, dia ho hitanao no na ho tanteraka aminao ny teniko na tsia. Dia nivoaka Mosesy ka nilaza ny tenin'i Jehovah tamin'ny olona, dia nanangona 70 lahy tamin'ny loholon'ny firenena izy, ka nampitoetra azy manodidina ny tranolay. Ary nidina teo amin'ny rahona Jehovah ka niteny taminy. Dia nangalany ny fanahy izay tao amin'ny Mosesy ka napetrany teo amin'ny loholona 70 lahy. Ary raha mbola nitoetra teo aminy ny fanahy, dia naminany izy nefa tsy nanao intsony. Amen. Toizatsika ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 4, andininy 7 ka hatramin'ny 9 ny vaky teny. Asan'ny Apôstôly 4, andininy 7 ka hatramin'ny 9. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Fa efa niangona marina tokoa teto amin'ity tanàna ity Herôda sy Pôntio Pilato mba amin'ny jentilisa sy ny olon'ny Israely hanohitra ny mpanomponao masina dia Jesosy izay nosoranao, mba hanao izay notendren'ny tanànao aman-tsainao raha teo atao. Koa ankehitriny, Tompo, jereo ny fandrahonany, ary meo anay mpanomponao mba hitory ny teninao amin'ny fahasahiana rehetra, ombany anjiranao ny tanànao anasitrana sy hanaovana ny famantarana sy fahagagana amin'ny anaran'i Jesosy mpanomponao masina. Ary rehefa nivavaka izy dia niovitrovotra ny trano izay nangonana, dia feno ny fanahy masina izay rehetra ka nitory tenin'Andriamanitra tamin'ny fahasahiana. Amen. Andeha isika ry havana hiary hitsangana hitsena ny filazantsara izay hitantsika ao amin'ny Jaona 20, andininy 7:20 ka hatramin'ny 7:20. Jaona 20, andininy 7:20 ka hatramin'ny 7:20. Mivaky toy izao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ary rehefa arivan'ilay andro voalohany amin'ny herinandro, raha varindrina mivaravarana izay nangonan'ny mpianatra noho ny fatahoran'ny Jiosy, dia tonga Jesosy ka nitsangana teo afovoany, dia nanao taminy hoe: fiadanana ho anareo. Ary rehefa nilaza izany izy, dia naseho ny azy ny tanany sy ny lany voany, dia faly ny mpianatra raha nahita ny Tompo.
ary indray Jesosy tamin'ny fiadanana ho anareo tahaka nany raha andray ahy no anyrahako anareo kosa. Ary rehefa nilaza izany izy dia nanisy fofinaina ka hoy izy taminy: raiso ny fanahy masina, na elok'iza na avelanareo dia vaovely izany, ary na aniza na iza kosa no tsy avelanareo dia tsy vaovely izany. Ray masino manamasinana ny fahamarinana, teninao ny fahamarinana. Isaorana ny Tompo noho ny filazantsara. Raha hivavaka isika tompoko, Andriamanitra ray zanaka fanahy masinao, midera sy mankalaza anao zahay raha nahatratra izao andro Pentecoste izao. Misaotra anao ihany koa zahay Tompo, raha mbola nomenao ny teninao izay noenonay teo. Ankehitriny Tompo, raha hitoro ny teninao sy hampita aminay ny afatrao ny mpanomponao, dia androtsainy fanahy masina anazava azy. Ary zahay izay tonga eto amin'izao tranonao izao koa dia omeo fifantohana avy aminao raha andray izany afatrao izany, ka aoka ny feonao rery ihany no enonay. Ampisehoy aminay ny voninahitrao ray eo amin'ny alalan'ny afatrao. Jereo manokana Jesosy eo ny fiainanay tsirairay avy, ary ny herin'ny fanahy masina ny ankalazaina ihany io hirotsaka aminay tsirairay avy. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Ho amina rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy ao amin'ny Kristy Jesosy homban'ny fiombonanay na amin'ny fanahy masina. Jaona 2:20. Ny fanahy masina amin'ny filazantsarany Jaona dia aseho amin'ny sary ohatra na symbole anankitelo: voromailala, dia ny rano, dia ny rivotra. E voromailala hitantsika amin'ny nanaovana batisan'i Jesosy, na ny nandroany Jaona batisa azy ka nahatonga ny Jaona miteny hoe indro ny zanak'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotany zao tontolo izao. Zaho izy Jaona tsy nalala azy, fa izay naniraka anao batisa miteny hoe izay hitanao idinany voromailala ka itoerana no mpanao batisa amin'ny fanahy masina. Izay ny sary ohatra voalohany voromailala. Ny sary ohatra faharoa dia ny rano. Ny rano dia manambara koa ny fanahy masina. Ary izy io tsy eo amin'ny testamenta vaovao ihany, fa amin'ny testamenta taloha, Ezekela ohatra tamin'ny famelan-keloka teo, ho fafazako rano madio ianareo dia omeko ino ozy izy? Fanahy. Isaia 7:7 koa, ny resahany ritra ny herinandro ny fanahy masina dia andatsika rano amin'izay mangataheta ozy izy dia anomeny fanahy koa. Io rano io teneniny amin'ny Jaona 4:3, raha tsy ateraky ny rano sy ny fanahy amin'ny olona dia tsy mahazo mahita na miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. I rano io atao hoe fanahy masina teneniny tamin'ny vehivavy Samaritanina hoe
raha fantatrao ny fanomezan'Andriamanitra sy izaho miresaka aminao dia ianao nangataka rano taminy dia nomeny rano velona, ny rano nomeko anao izy dia rano velona miboiboika ao am-poka tsy angetaeta intsony ianao. Amin'ny Jaona 7 izy miteny hoe raha misy mangetaeta aoko izy anatina ka isotro araka ny voalazan'ny soratra masina dia ison'ny rano velona ho aminy. Ny fanahy izay ho raisiny mino no lazainy amin'izany. Zay le rano voromailala rano dia ny fahatelo moa izy teo ny rivotra na ny fanahy. Amin'ny teny grika sy teny hebreo ray aminy dikany hoe rivotra sy ny hoe fanahy, roha amin'ny teny hebreo, pneuma amin'ny teny grika. Io zany Jesosy Kristy amin'ny teny raha tsy ateraky ny rano sy ny rivotra amin'ny olona, zany hoe ateraka avy an'ambony, ateraky ny araka ny fanahy, ny batisa izany dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ary zay mahatonga antsika rehefa manao batisa dia misy rano eo zay manambara n'ilay fanahy masina, manambara ny asan'ny fanahy masina. Rehefa maty Jesosy tsy lazainy Jaona fa miala ainy fa nanolotra ny fanahy, délivrer na offrir son esprit. Jaona 7:7 amin'ny 7 eo akaiky eo. Jaona 7:7 amin'ny 7. Ahoana hozy izy? Rehefa nanangana ny vinaigre Jesosy dia nanao hoe vita, dia nanondrika ny lohany izy ka nanolotra ny fanahy. Nomeny zany ny fanahy amin'ny natolony ho amin'ny Jaona sy ny reniny teo am-potony azy fijaliana. Tsy niala aina ny fiteny azy fa nanolotra ny fanahy. Eto zany Jesosy nanisy fofonaina. Jerentsika amin'izay ny Jaona 2:20 amin'ny 2:20. Jaona 2:20 amin'ny 2:20. Bakitsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Rehefa nilaza izany izy dia nanisy fofonaina ka hoy izy taminy raiso ny fanahy. Soufflé, nanisy fofonaina, nitsoka rivotra, zay koa ny fiteny amin'io. Izy io dia hitantsika amin'ny Genesisy 2:2. Genesisy 2:2 amin'ny 7. Io teny io dia mitovy amin'ny teny grika sy ny teny hebreo dia mitovy ny teny ampiasaina. Genesisy 2:2 ny andininy 7. Vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe ary vovotamina amoroan'i Jehovah Andriamanitra amin'ny olona, ary ny fofony ny fofonaina mahavelona ny vavorony ka tonga olombelona. Il souffla dans ses narines. Ny fofony ny fofonaina olombelona izy dia tonga fanahy velona. Tsy velona, tsy lasa fanahy velona amin'ny olona, fa notsofiny tamin'ny fofonaina mahavelona ny vavo. Zany hoe mitovy amty amin'ny Genesisy, misy fahariana vaovao. Zay no tiana resahana. Rehefa mandefa fofonaina Andriamanitra dia misy fahariana vaovao. Tsy matahaka antsika olombelona, mety zavatra hafa no mitranga io. Inona ary ity fandraisana ny fanahy masina ity? Le rivotra mitsoka raiso ny fanahy masina ho Jesosy. Ary baiko fa tsy fiangaviana, impératif le verbe. Raiso ny fanahy, zany hoe tsisy na azo atao, azona fahariana vaovao, azona fiainana vaovao, azona aina fahavelomina raha tsy mandray ny fanahy masina. Ny olona tsy manana fanahy masina zany dia olona maty, satria impératif io, tsy maintsy raisina. Fa inona no ambaran'io fandraisana ny fanahy masina io? Zay efa niresantsika nandritra ny herinandro fanahy masina no atambatritsika eto. Ny zavatra voalohany rehefa miteny ny fandraisana fanahy masina iny Tompo dia eo amboniny kely eo misy antony nanomezany azy. Ny antony anankiray antony eo ambony, eo ambany iray ny vokany, cause effet zany ny relation eo. Ny antony eo ambony amin'ny 1:20, ny vokany eo ambany amin'ny 1:7. Jerentsika amin'ny antony hoe Jesosy Kristy mandidy atsika andray ny fanahy masina. 1:20 vakitsika. Ary indray Jesosy taminy fiadanina ho anareo, tahaka ny an'ny raha ray aminy an'ny rahako anareo kosa. Misy famirahana
rehefa misy fahariana dia misy fanirahana, rehefa misy fahariana dia tsy maintsy misy asa. Rehefa nohariana ny olombelona, ahoana ny soratra masina, ary Andriamanitra nahariny olombelona nametraka azy tao amin'ny saedena ninona, hiasa sy hitandrina ny sa. Raha vao misy fahariana dia misy asa zany atao, misy asa zany atolotra, ary izay le eo. Ka eto zany tahaka naniraniray aho no anirahako anareo kosa. Maniraka zany Kristy anao ny asany. Maniraka anao ny asany. Ahoana ozy izy tamin'ny mpianana amin'ny toko fahaefatra ambin'ny folo, zay mino any asa ataoko no, ary anao asa lehibe zany, satria za mankana amiray. Satria le hoe mankana amiray eto dia maniraka ny fanahy masina, satria izy lasa anan-danitra dia maniraka izy. Ary zay le asa voalohany amtaon'ny fanahy masina, zay ny antony nanomezana azy ny teny izy hoe raiso ny fanahy masina, satria izy maniraka izy. Itsika zany dia ireto mpianatra reto zany lasa iraka ilay nirahany, les envoyés de l'envoyé. Andriamanitra naniraka an' Jesosy maniraka. Ary ny olona irahana dia manao ny asan'le nanirahana, tsy manao asa hafa, tsy afaka manao asa hafa, fa mitovy amin'ny ambassadeur na mandataire izy. Izy ny solo-tenan'le naniraka azy. Asa inona moa izy io? Jaona toko fahaenina. Namoko ny olona tsy omby 5,000 i Jesosy. Dia niteny amin'ny olona hoe inareo hanina matimatin-kanina mety levo, tahaka ny Israely matimaty ny fitiavan-tena amin'ny nomeri toko 2,10 fitiavana hena, nomeri toko 2,10 ny vakiana teo. Hoy Jesosy, aza miasa azo hanina mety levona fa ny hanina maharitra ho fiainana mandrakizay nomeny zanak'olona anareo. Tena nontamin'i Jesosy, inona moa zany asa zany? Satria maniraka Jesosy anao ny asanany. Inona moa ny asan'Andriamanitra? Tsy nivalian'i Jesosy hoe mandrafitra na maninona, fa navaliny azy dia nivokatry le asa. Vakitsika ny Jaona toko 9:20 sy 7:20. Jaona toko 9:20 sy 7:20. Dia ho ireo taminy, inona no ataonay mba hiasanay ny asan'Andriamanitra? Jesosy namalaka na hoe, zao no asan'Andriamanitra, dia inonareo izay ny raha. Ny asan'Andriamanitra dia asa mahatonga amin'ny olona ino fa i Jesosy ny rahan'Andriamanitra anavotra amin'ny olona. Zay natao hoe asan'Andriamanitra. Manao izany ve itsika? Raha mianatra ve ianao na tonga olona resy lahatra fa ao aminao Andriamanitra dia tia anaraka. Raha miasa amin'ny birao ve ianao dia ny olona zany mahatsiaro fa tena misy an'i Kristy ao aminao ka mahatonga azy ino fa i Kristy ny rahan'Andriamanitra. Raha mamboly ve ianao mahatsiaro ny olona amin'ny lalan'ny fambolena ataonao fa misy Andriamanitra miaraka aminao. Fa reny ary mahatonga ny olona hitsoaka tsy hivavaka ny asa ataontsika. Zay ny asan'Andriamanitra izy mba hahatonga anareo ino izay ny rahany, dia Jesosy izay ny rahany. Asa mahatonga ny olona ino an'i Kristy ny asa, na mampianatra ianao, na manao asa soa, na fankatiavana, na ady amaizy, na mitondra fahazavana, na fahavelomana. Asa mahatonga ny olona ino an'i Kristy. Ary io asa mitohy, tsy ho an'ny apôstôly ihany, fa ho antsika koa, satria itsika dia efa nentin'i Jesosy ambavaka amin'ny Jaona toko 7:20. Jaona toko 7:20. Amin'ny 7:20 hatramin'ny 1:20. Efa fantatry Jesosy, izay ilay miverina ilay fanirahana. Tsy misaraka amin'ny fanirahana zany ny fanahy masina. Jaona toko 7:20, andininy 7:20 ka hatramin'ny 1:20 vakitsika. Manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Tahaka nanirahanao aho amin'izao tontolo izao, no mba hanirahako azy kosa amin'izao tontolo izao. Ary ho an'ny reto nanamasínako ny tenako, mba hanamasina ny fahamarinanao azy. Nefa tsy ho an'ny reto ihany no angatahako, fa ho an'izay mino ahy koa no ny teniny, mba ho ray ihany izy rehetra tahaka anao ray ato amiko
ary za koa aminao. Mba ao amintsika koa izy, mba inony zao tontolo zao fa ianao naniraka. Tsy ho amin'ny reto ihany, ho an'ny apôstôly ihany, fa mbola isy olo hafa ino no ny teniny. Zay le fanirana. Mba misy olona koa fa mino no ny teninao. Efa nentin'ny Kristy ambavaka le olona. Maniraka atsika anao ny asany izany fandraisany fanahy masina. Ary zany nomery toko 120 no vakiana teo. Sahirina i Mosesy nitondra ny zanak'i Israely avy ananefitra fa maditra izy ireo, tomany hena, te hinan-kena. Dia izy Andriamanitra mena hena nareo mandritra ny 2 volana, mandrika nareo mandoa hena ny farany. Fa honatrehan'izany koa dia amindra fo aminareo aka, ampitomboiko ny mpanompoko. Tsy Mosesy reritsony no ihany voakan'Andriamanitra fa maka 70 lahy. 9:20 sy ny 7:20 dia ny 5:20 no vakitsika. 9:20, 7:20, 5:20 dia ho Jehova tamin'ny Mosesy. Manangona 70 lahy amin'ny sololon'ny Israely hoety aminy. Dia zay fantatra olona ny amin'ny firenena sy ompifehy azy. Ary ento miaraka aminao amin'ny tranon'ilay fionana izy. Dia hidina ka hitena aminao. Ary zaho aka ny fanazy eo aminao ka ametraka izany ho amin'izy ireo. Ary ara-mitondra ity firenena ity aminao ireo, fa tsy ianao irery intsony nitondra azy. 5:20. Ary nidina teo amin'ny rahona Jehova ka miteny taminy. Dia nangalaminy ny fanazy atao amin'ny Mosesy ka napetra amin'ny tao amin'ny olona 70 lahy. Ary raha mbola nitoetra tao amin'ny fanahy dia naminany izy nefa tsy nanao intsony. Rehefa hiasa amin'ny olona dia omena ny fanahy. Ireto 70 lahy reto nalaina ny fanahy ao amin'ny Mosesy nafindra tao aminy. Ary iny fototra fiorenan'ny fanompoan'ny dekona, fanompoana rehetra amin'ny fiangonana. Le fanahy ao ampitarika ihany nafindra ao, ary zay mahatonga ny fanekem'ny dekona ny voalohany ao misoratra hoe ao amin'ny tenin'Andriamanitra aloha ny voalohany. Rehefa avy eo mizotra izy manao hoe ho namany mpitandrina. Satria maninona le fanahy ao mpitandrina ihany nafindra aminao. Raha vao fanahy samy hafa ao aminareo dia tsy mety mihitsy le izy. Ka raha tsy namany mpitandrina aza manao dekona mihitsy satria fanahy hafa no azonao. Le eo amin'le mpitandrina ihany no menanao. Ny fametrahan-tanana dia midika fanirahana ary fandraisana ny fanahy masina. Zay mahatonga amin'ny teny rehefa tsy azonao le pastera ianao zao mivavakao. Satria le fanahy aminazy ihany no afindrina amin'ny zanakao rehefa anao batisy ianao, io ihany no afindrina amin'le zanakao atao mariazy. Fa tsy fanahy hafa akory. Raha vao hitanao fa hafahafa koa le pastera nareo, aza mivavakao. Satria raha vao tsy manana fanahy n'Andriamanitra izy, fanahy inona no afindrina aminao? Fanahy ratsy no afindrina aminao ao. Zay misalasala mihitsy ianao miala. Mba tsy ho feny fanahy ratsy. Ary zay le izy zay. Fanahy iray ihany nanao baptisantsika rehetra ho tena iray. Ka le fanahy ny maniraka ny 70 lahy eto mba hiasa. Ary zany mahatonga an'asy apôstôly toko 7:20 atokano ahy Barnaba sy Saoly anao ny asa zay anirahako azy. Midika fanirahana antsika anao ny asany ny hoe raiso ny fanahy masina. Fa ny faharoa dia izao. Midika fitoriana ny filazantsara ny hoe raiso ny fanahy masina. Niverenantsika ny Jaona toko 20 teo. Ny anankiray ambony hozy tsika antony, cause. Ny ambany hozy tsika effet na vokany. Vakitsika miaraka ihany izy ireo na dia izany azy andininy 20 hatramin'ny 7:20. Ary ondray Jesosy taminy fiadanina ho anareo. Tahaka ny raha niray ihany nanirahako nareo kosa. Ary rehefa nilaza izany izy dia nanisy fofinaina. Ka hoy izy taminy raiso ny fanahy masina. Na eliko izy navelanareo dia voavela izany. Ary na ny aniza kosa ny tsy avelanareo dia tsy ho voavela izany. Io teny io dia marobe ny mandiso an'io. Ary misy mpitondra vavahana ary mandiso an'io. Misy fiangonana vitsivitsy mandiso an'io. Fahefana nitsindriany sasany. Marina fa misy fahefana kely ihany ao. Fa tsy izany loatra. Le fahefana tsindriany sasany dia manao an'izao. Za zany no mihina pouvoir mela heloko dia ranona velako, ranona tsy avelako. Ao mikotikoty ny zanako dia tsy avela ilako. Zay mihitsy nandraisan'ny sasany an'io Satria
na eloko izy na veloko izy na velonareo dia voavela na izy na izy tsy avelana haefana za mitiriny dia misy fiangonana samy teny hoe zay ihany mamela eloko fa ianina zao tsy avela eloko amin'izao ianina aloha hitany dozy omaly dia tsy mahazo fiamelan-keloka raha zay no izy zany dia rehefa mizara famelan-keloka paster raisy ny famelan-keloka raha kotorabe sy raha zokony tsy mahazo ka tsy zany io tsy arabaky teny io fa misy hevim-panahy inona ary no izy ny famelan-keloka dia tsy misaraka amin'ny fitoriana ny vaovao mahafaly manomboka amin'ny testamenta taloha io zany dia efa hitantsika zany hoe inona moa no vaovao mahafaly dia inona ny famelan-keloka Isaia 7:10 ny teny hoe vaovao mahafaly teny soa mahafaly filazantsara dia ray ihany aloha ny dikany teny soa mahafaly filazantsara vaovao mahafaly hitantsika fa tsy misaraka amin'ny fitoriana filazantsara ny famelan-keloka donc zany natao hoe mamela heloka dia mitory filazantsara mitory famelan-keloka vaky itsika andiny voalohany sy ny faharoa ampionony ny oloko hoy Andriamanitra reo mitory teny soa mahafaly amin'ny Jerosalema lazao aminy fa vitany aby sady nareo le hoe teny soa mahafaly famelan-keloka Isaia 1:1 andininy voalohany Isaia 1:1 andininy voalohany aoanao sisy ny fanahin Jehovah tompo no ato amiko satria Jehovah efa nanositra hitory teny soa mahafaly amin'ny mpandihy efa naniraka sitrana toritory fo ary tory fanafahana amin'ny babo hamoakana ao an-tranomaizina ho amin'ny mazava hitory famelan-keloka zay ny dikany hoe mitory teny soa mahafaly ka ity temy ity zany tsy hoe tazomiko ny elokao dia tsy voavela ianao tsy marina tapany ihany zany fa rehefa tsy mitory filazantsara isika dia tsy voavaha amin'ny fahotamin'ny olona tsy mahazo famelan-keloko izy ka rehefa torianao ny filazantsara na elokiza dia voavela amin'ny alalan'ny filazantsara'Andriamanitra rehefa mino izy dia mahazo famelan-keloko izy fa rehefa tsy torianao ny filazantsara dia maninona tsy voazarany famelan-keloko iteny dia tsy azo sarahana amin'ny famaranana ny filazantsara efatra zay koa zany ny pirofo manaraka famaranana ny Matio jerentsika 7:20 hitantsika aveo fa miafara amin'ny famelan-keloka any amin'ny Jaona ihany rehefa tetezitsika ny farany filazantsara efatra Matio 7:20 andininy 7:20 hatramin'ny 20 ny afatra lehibe natao Great Mission ome mitompo dia io foana famelan-keloka sy fitoriana filazantsara tsy afa misaraka izany tao hoe Great Mission io atenen'ny Matio andininy 7:20 hatramin'ny 20 ahoana izy ary Jesosy nanatona dia miteny taminy kana hoe efa nomena ny fahefana rehetra anandandra sy taminy koa mandeha aminy ianareo dia atao mpianatra manao batisazy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary Fanahy sady mampianatra tandrina zay nadiko anareo ary indro za momba an'ireo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao marika 9:10 andininy 5:10 sy 9:10 ny amazaba kokoa izy aveo marika 9:10 andininy 5:10 9:10 vakitsika ary izy taminy mandehana amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra zay misy atao batisa no vonjena fa zay tsy mety mino kosa ny olona zay manomboka mazava hoe rehefa tsy mety mino ny filazantsara iny ny olona dia very izy tsy voavela eloka fa ianao mandana mitory izany amin'izao tontolo izao amin'ny lioka amin'izay tononony mihitsy fa famelan-keloka io toriana io 7:20 ny fiafara amin'ny lioka 7:20 andininy 4:70 sy ny 7:70 andininy 4:70 sy ny 7:70 vakitsika ary izy taminy zany ny voasoratra fa Kristy hiaritra ka hitsangana maty amin'ny andro fahatelo ary mba ho toriny amin'ny anarany fibebahana sy ny famelan-keloka amin'ny firenena rehetra manomboka eto Jerosalema zay hoe naiza niza firenena rehetra
hitoriana ny filazantsara ny familan-kelo. Zany hoe tsy arabaky teny izy tsika teo hoe tazomiko ny eloko rangahy dia rangahy no omeny. Izy io dia mitovy amin'ny teny mpahefan'ny mpiandry ihany hoe zay fehezinareo an-danitra dia fehezinareo etỳ amin'ny tamy dia sao dia tsy mahay teny mpahefana koa ny mpiandry. Inona tsara ny mandeha aloha tany salanitra? Avy ireny ary ahoana izy ny mpiandry etra? Zay fehezinareo dia ovahana, zay vahanareo dia ovahana nan-danitra. Ianareo fa nahita mpiandry nitondra tady ndeha amatotra. Ako zay fehezina kosako, zay vahana. Tanareo fa tsara baky teny io. Fa rehefa toriana ny filazantsara mivaha ny fatory amin'ny olona. Zay no dikan'io. Ary zay no mahatonga tamin'ny andro Pentekosta ny zavatra voalohany nampanavony fanahy masina. Tsy fanaovana fahagagana akory, tsy teny tsy fantatra akory, fa tory-teny. Asan'ny apôstôly 2:2. Ny tory-teny Petera dia 3 nisy ny olona nibebaka dia natao batisa. Zay le hoe na elok'iza navelanareo dia voavela izany. Ary fitoriana filazantsara io ny hitantsika amin'ny asan'ny apôstôly 2:4. Rehefa nitory filazantsara Petera dia tezitra Herôda ny gadrainy zareo. Tezitra ny mpanapaka dia niraonana. Rehefa nalefany dia niraonana. Mba tsy toritoran'izany Kristy izany intsony dia nivavaka zareo. Rehefa nivavaka zareo, nitaraina tamin'Andriamanitra zay tsy avelanjareo mitory ane inona no atao fa i Pilato ry Herôda sy ny sisany no ato. Ny valim-bavaka azonjareo inona amin'ny 9:30. Asan'ny apôstôly 2:4. 9:30 ahoana ho sisy. Ary rehefa nivavaka izy dia niovitrovotra ny trano izay niangonana. Dia feno fanahy masina izy rehetra ka mitory ny tenin'Andriamanitra tamin'ny fahasahiana. Zay le izy. Zay nampanaoviny fanahy masina. Ka raha mitenitsika hoe raiso ny fanahy masina dia ny voalohany dia hoe maniraka hiasa midika amin'izany. Maniraka hiasa. Asan'Andriamanitra, asa mahatonga ny olona ino ny Kristy. Ary ny faharoa dia maniraka hitory filazantsara mba ho voavela heloka amin'ny olona rehetra. Handray izany famelan-keloka izany ka ho tonga zanak'Andriamanitra. Ianao koa raiso ny fanahy masina fa haniraka anao izy ary ampitory filazantsara anao. Amen. Manoloana izany sitrapon'Andriamanitra izany ry havana, izay maneho ny fanahy masina ho amintsika tsirairay avy. Andeha isika rehetra navao ny fanoloran-tenantsika, ny fanompoantsika n'Andriamanitra, ka iombona amin'ny fo, ny saina, ny tena manontolo amin'ny alalan'izao vavaka izao. Hivavaka isika. Ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, ankalazanay hatrany ianao ilay Andriamanitra be voninahitra, ary Andriamanitra ihany koa mampanjaka ny fahefanao ety an-tany ka hatrany an-danitra. Hatrizay ianao Andriamanitra ka ho mandrakizay. Isaoranay ianao satria ny fahatsaranao sy ny voninahitrao dia efa nampidinonao aminay ihany koa indrindra ho aminay fiangonanao. Tsaronay indrindra zany ankehitriny satria efa nomenao ny fanahy masina izay maneho sy mahatanteraka indrindra ny fiarahanao mitoetra aminay olonao, aminay mpanaradianao. Zany fanahinao zany Andriamanitra no tsaronay ankehitriny. Zany ihany koa no entinao amelomana anay, ary zany fanahinao zany Andriamanitra no mbola hitenenanao aminay ihany koa tamin'ity ora sy fotoana ity. Dia ny handraisanay ny fanahinao ary andehananay ihany koa ho iraka ao Andriamanitra, hitory ny filazantsara ny famelan-keloka dia ny filazantsara anao Jesosy Kristy ilay efa nisolo anay teo ambony hazo fijaliana, namela sy namafa ny eloka rehetra. Isaorana anao Andriamanitra ny amin'izany
fitiavanao izany. Indreto izay fiangonanao izay efa nohamasininao tamin'ny alalan'ny fanahinao. Manomboka amin'ny mpitandrina, ny birao sy ny filohan'ny fiangonana, ny loholona sy ny diakonina, ny komity, ny sampana sy ny fikambanana samihafa eto amin'izao fiangonana izao. Efa nohamasininao ihany koa ireo handray ny sakramenta amin'ity oro ity, ary tahaka izany ny kristianina rehetra naiza misy azy. Tompo omeo anay mpanomponao ny mba hitory amin'ny fahasahiana ny teninao, ka ho vavolombelonao amin'ny asa, ny andraikitra, ny fianarana, ny sehatra rehetra izay nametrahanao anay mpanomponao. Ho vavolombelonao tsy eto amin'ny fiangonana ihany, fa eo anivon'ny fiarahamonina amin'ny andavanandro ny fiainanay. Dia ny fanahinao masina no hitarihanao anay rehetra. Tao ihany koa izay rehetra mba tsy asa azo ny anina mety ho levina fotsiny ihany, fa hiasa ny asanao Andriamanitra, dia ny inonay an Jesosy Kristy zanakao sy ny fanahy masina izay efa nirahinao aminay. Tao ihany koa izay rehetra mba hitorianay ahaizanay mifamela heloka amin'ny namanay, amin'ny mpiarabelona aminay tsirairay avy. Isaorana ianao fanahy masina izay mitantana hatrany ary mampijoro ny mpanomponao vavolombelona ao hatrany. Misy ireo maneho izany ankehitriny, manolotra fitaovana ho an'ny sampana vondrona fototra laika izay iombonanay fifaliana ankehitriny. Amasininay Tompo Andriamanitray izany fitaovana izay natolotry ny mpanomponao izany mba ho amin'ny asa fanomponanao. Amasininay miaraka amin'izany ihany koa ny tenan'ireo izay hijoro vavolombelona amin'ny alalan'izany, fa indrindra ny fiangonana manontolo. Izay rehetra mahasoa anay fanahy masina dia fantatray inonay ankehitriny fa omenao anay. Ny anaran'i Jesosy no anaovanay ny vavaka. Amen.
ny olona nomen'andriamanitra ny fanay masina ry havana dia vavolombelony finoany koa andeha hijeroantsika rehetra vavolombelona miteny io tia ny fanekempinoana larana voalohany na ny fanekempinoana apôstôlika eo am-pitsanganana no hanatanterantsika izany. Mino an'Andriamanitra ray tsy tompo anao lanitra sy ny tany aho ary mino an' Jesosy Kristy sy zanalay tokana tompontsika izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Virjiny nijalina nanapaka Ponto Pilato nombona tamin'ny hazo fijaliana matika naleviny nidina tany amin'ny fiainantsita nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho an'ny an-danitra mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra ray tsy toa avy any no iaviny tsara mivelona sy ny maty mino ny fanahy masina fiangonana masina manerana izao tolo izao ny fiombona ny olona masina ny famelan-keloka fitsangana ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay amen. Mahazo toerana ianareo ry havana. Iroso amin'ny sakramentan'ny batisa isika ao ry olon-dehibe izay manolotra ny tenany amin'ny sakramentan'ny batisa ao ny manolotra ny zanany noho izany dia ny raha fanampin'ny faharoa no anao ataontsika ho fiomanana dia andahatra azy ireo ny dekona ka ny ankizy atao batisa rehetra dia atao amin'ny ankavanana ato zareo satria maromaro zareo ny lehibe atao batisa no eto amin'ny ankavia mba ho alamin'ny dekona izay dia somary asesika mankato zareo mihodina akaiky ny tanora any zany ny raha fanampin'ny faharoa no raintsika dia asaina izy ireo ary ho alamin'ny dekona.
ary avany milamina trano itsika zay voatonina anarana dia omentsika lalana fotsiny izy a fa tery ny toerana dia aokontsika ilamina tsara misaotra ny dekona mifandaminana hoenantsika ny teny fanorenana zao sakramenta masina izao ny tompo efa nomena ny fa efa narehetra nandanitra zay tiany tany ko mandehana ianareo da atao mpianatra ny firena rehetra manao batisa azy ho amin'narany ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina sady mampianatra azy tanjona zay rehetra nandiko anareo ary ino za momba an'ireo mandrakariva ambara-pahatonga ny fatapahiran'izao tontolo izao ary ahoriko ny fanekeko amiko saminao mba amin'ny taranaka mandimby anao mba ho fanekena mandrakizay mba ho Andriamanitra sy ny taranako mandimby anao ary anao kosa dia ho zanako fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoana ny Kristy Jesosy tsy misy tsony na jiosy na grika na andevina tsy andevina lahy na vavy fa iray aminy ianareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Anao izany miteny tompo zany dia anao ny fanekenareo ianareo hitodika any amin'ny olona ianareo dia anao ny fanekenareo ianareo lehibe rehefa vita zany dia raisiny dekona ny fanamafisam-peo afindra ny ato amin'ireo zay manolotra ny zanany hitodika any amin'ny olona ianareo dia hamaky avy hatramin'ny fanekenareo somary tohofana le micro ndao ary Andriamanitra sy fiangonana manaiky fa Jesosy Kristy ny tompoko sy Andriamanitra ekeko ny hanompo azy eo amin'ny fiangonana miaraka amin'ny namako araka amin'ny fanambaran'ny ten'Andriamanitra ekeko ny andahan'ny Satana sy ny asany ary hifadin'ny fanao ratsy rehetra ekeko ny orosa mba ho tonga ny fanasan'ny tompo ny herin'Andriamanitra ny aketinako mba hanatanterahako izany. Amen. Afindra ato indray le fanamafisam-peo. Dao ary tompoko. Ekenay izorona amin'ny teny na amin'ny asa ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky mba hahatonga anay ny fianaran'ny zanakay amin'ny androm-piainanay rehetra. Ekenay ny hanatanterahany fiangonana amin'ny zanakay fitaizana rehetra araka ny filazany tsara. Tokony atao aminy mba hitombony amin'ny fahalalana izao fahasoavan-dehibe raisina avy amin'Andriamanitra izao sy ny anekeny an'i Jesosy ho tompo mba azony hery andavany ny asany Satana rehetra. Vonina ny vavaka ho azy sy hampianatra azy vavaka mba hampitra azy ho mpianatra sekoly alahady izahay. Ekenay ny hampianatra azy ny anton'ny fanaovana izao ary ezanay ny taona azy ho mpandray amin'ny fanasan'ny tompo ny herin'Andriamanitra no ekinanay antanteranay izany. Amen. Andeha isika fiangonana angataka ny fanahy masina nomeza ny herin'Andriamanitra izany. Andriamanitra raitsy toa ty dia tianay tokoa ianao ary ny fitiavanao dia meloma mandrakariva ny fitiavanay ianao
tsaroanay zao ny didin'i Jesosy Kristy tomponay ny teny fampanantenana nomeny tamina nyrenany sakramentany batisa ko mitalao aminao zay raha eo manatrehanay aoka ny fanainao masina anome hery ny asa tanterahanay eto ampanaovana zao batisa izao raha no mamelombelona ny zavaboary ty ary manasa ny lotony nofo ka mba ho famantarana ny fanadiovana anay ho amin'ny fiainana vaovao amin'ny kristiana izao ireto zanakao mpanomponao zay manolo tena ho amin'ny batisa sy ireto zaza atao batisa reto ane voaray mandrakizay amin'ny fanekenao ampitafio ny zanakao izy ireo ary ampiraisy fiendrika aminy noho ny asan'ny fanainao masina zay mitarika azy isan'andro ho amin'ny voninahitra mandrakizay Andriamanitra ankehitriny dia faly misaotranao ihany koa zay fatateraka ny fanindriny reto mpanomponao ny fanindriny ray aman-dreny ny mpiantoka miombinaina amin'ny Jesosy Kristy ny zanany ka isan'ny vahoaka ny fanjakana ao Andriamanitra ny angatahanay fiangonana dia nitehirizanao azy ireo ambany fahasoavanao ka mba hampaharitra azy hatramin'ny farany amin'ny fivavahana aminao ampio ny ray aman-dreny ny mpiantoka ny fiangonana ny sampana zay manolotra n'izy ireo mba azony manatanteraka ny fanekenana ataony teo anatrehanao mba ny fahasoavanao ny koa ny ezaka rehetra ataon'ny fianakaviana ny ray aman-dreny ary ny fiangonana amin'ny fitaizana ireto zazy reto amin'ny anaran'i Jesosy no angatahanay izany vavaka izany amen. Petraka ny fiangonana. Randriatsivolo radonantenaina Landry. Randriatsivolo radonantenaina Landry. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Nomenjanahary Nolavy Selina. Nomenjanahary Nolavy Selina. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Ravelo Arsolo Anita. Ravelo Arsolo Anita. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Raheriniaina Chantal Aimé. Raheriniaina Chantal Aimé. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Razafindrabe Mandrindraniaina Anthony Clark. Razafindrabe Mandrindraniaina Anthony Clark. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Rafenso Bakolinirina Joeline. Mangataka décorne anankiray hanome le certificat rehefa avy mba haingana azy. Rafenso Bakolinirina Joeline. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Ramarolay Claude. Ramarolay Claude. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Ireo ankizy atao batisa. Razafindrabe Zake Erwan Cristiano. Razafindrabe Quesnon Jaco Ewan Christian. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Randriana Solo Etienne Aslio. Randriana Solo Etienne Aslio. Afaka alefa manaraka ny lalantsara zareo satria ho takona le pakasara tsangana ihany. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Rakotomalala Fanomezantsoa Aslin. Rakotomalala Fanomezantsoa Aslin. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.
amen. Raha mandrindra nindrina ery tsy toa ianitra fity. Raha mandrindra nindrina ery tsy toa anitra fity. Kazala manona. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Kazala manona. Kazala manona. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Revana sa isedra manjaka tsilavo ikoriantsoa. Revana sa isedra manjaka tsilavo ikoriantsoa. Faly maniry sotojo ny riko. Faly maniry sotojo ny riko. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Rakotonarivo Diarnosy Heaven. Revana sa isedra. Zaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Rakotonarivo Diarnosy Heaven. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Rakotosona sandratry ny avo Valosoa Elina. Rakotosona sanatry ny avo Valosoa Elina. Rakotosona tolotry ny avo nomena fity Elia. Andriamasinoro Tokiny aina nombana. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Randriamasinoro Tokiny aina nombana. Randriamasinoro Tokiny aina nombana. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Rajobelona nomenjanahary Vaniala Andriatiana Tsilavo. Rajobelona nomenjanahary Vaniala Andriatiana Tsilavo. Rajobelona nomenjanahary Amboaraniala Tsiresy. Rajobelona nomenjanahary Amboaraniala Tsiresy. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Andriamanantsoa nomenjanahary nasandratry ny avo Tiavina. Andriamanantsoa nomenjanahary nasandratry ny avo Tiavina. Andrianjafisoa ery Kanto Malala Erantsoa. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Andrianjafisoa ery Kanto Malala Erantsoa. Andrianarivony miaro ny Aikony sy. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Andrianarivony miaro ny Aikony sy. Ramamonsoa Miotosoa Silvana. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Ramamonsoa Miotosoa Silvana. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Ramamonsoa Mandresy Sylvain. Ramamonsoa Mandresy Sylvain. Rakoto Mahandry. Izaho manao batisanao
amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Rakotomandry andrianay vojaona nomena itokiana. Rakotomandry andrianay vojaona nomena itokiana. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Iavo Tsiresy Anisoa Nehemi. Iavo Tsiresy Anisoa Nehemi. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Andriatsivolo Tsiaro Fifaliana Andy. Andriatsivolo Tsiaro Fifaliana Any. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Raoly Arisoa Fiobiana Mamin'ny Aina. Raoly Arisoa Fiobiana Mamin'ny Aina. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Rasolonjatovo Kantonirina Prinsia. Rasolonjatovo Kantonirina Prinsia. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Rasolonjatovo Andoniaina Landry. Rasolonjatovo Andoniaina Landry. Tsangana. Loise Tsangana. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Nomeny avy Krista Evan. Rakotomiamina nomenjanahary Aaron. Nomeny avo Krista Evan. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Rakotomiamina nomenjanahary Aaron. Rakotomiamina nomenjanahary Aaron. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Rakotomamonjy ny Miartina Mandresy. Rakotomamonjy ny Mialtina Mandresy. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Ratia Sofanasina Hortensia. Ratia Sofanasina Hortensia. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Ramarolahy Claudio. Ramarolahy Claudio. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Rano miasina Sandy Claudia. Rano miasina Sandy Claudia. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Rabarjaona Irintsoa Mia. Rabarjaona Irintsoa Mia. Manangana tarina zay tsy voatonona. Ao a. Ony tompo anaka. Aza matahotra. Efa nanavotra anao a. Efa niantso ny anaranao a. Ay ianao. Entorizazy ireo ka te zao tsara efa ndray ny fanahy masina. Ary ianareo lehibe kosa tehirizo. Ary iaino ny fanahy masina zay efa noraisinareo maniraka anareo hanao ny asan'ny tompo hitory ny filazany tsara. Amen. Hanao ny rakopisaorina isika amin'ny hira ny 470 ho raintsika io hira io zafady 327 327 tiako miaraka aminao Jesoa no raintsika isaorantsika ny tompo io manana amin'ny sakrameta manaraka.
fahenina amin'ny fitopolo amin'ny zato sady omanany atokana ho mpandrefana samin'ny tompo raha teo dia mitoy ihany ny rakitra. Havana amin'ny fifaliana no andraisitsika toroavantsika reto manavoa ny fanorantenany izy miroso andray sakramenta masina dia sakramenta ny fanasan'ny tompo Izraely. Tsika mpanefana samy tompo rehetra koa dia miezaka navao miaraka amin'ny fanahy masina ny anina ny kamy efa nampianarinay ny tomponoana kristianina izy ireo na tanteraka ny fanankenana tamin'ny batisa izy ireo ka atolotra antsika kehitrino amasinina ka andeha isika hitsangana angataka ny fanahy masina. Ivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay mandrakizay io, misaotra anao amin'ny fonay manontolo izahay. Sitraka ho mantsy ny nanome toky anay, fa ny teny fikasana momba ny famonjena dia ho anay sy ny zanakay ary ho an'izay rehetra lavitra na iza atsony fitiavana hanantona anao Andriamanitra. Andriamanitra tsara sy matoky io, nino ny fanambaranao zahay. Tao amin'ny batisa dia nanokana ny zanakay ho anao zahay, ka nangataka ny irotsahan'ny fahasoavanao aminy. Nampianarinay ny filazantsaranao izy, ary niezaka izay na dia malemy aza mba hitarika azy ho amin'ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahinao. Ary ankehitriny rehefa nandreny antsonao izy ka afaka hifidy ankalalahana ny lalana izorany, dia indro tonga eto anatrehanao mba hanambara ny finoany. Ry Tompo Andriamanitra rainay io, mba henore ny vavakay rehetra izay miakatra any aminao ho azy ireo. Raisy koa zahay rehetra anio ho amin'ny firaisana masina ao aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao, lay mpamonjy anay no angatana izany vavaka izany. Ho azy any ny voninahitra mandrakizay, ho anao ray any an-danitra ary ho an'ny fanahy masina. Amen. Petraka ny fiangonana. Hoenontsika ny teny fanorenana izao fanokanana izao. Ny Tompo, izaho ny mpiandry tsara. Ny mpiandry tsara manolotra ny ainy amonjy ny ondry. Raha misy olona ta hanaraka, oko izy anda amin'ny tenany sy tondrany azy fijaliany ka hanaraka. Fa na iza ny tamonjy ny ainy dia avery azy. Ary na iza navery ny ainy noho ny amiko dia azo izaminy. Fa inona moa ny soazon'ny olona raha mahazo zao tontolo zao kanefa very ny ainy? Inona nomeny olona ho takalo ny aina? Fa na iza nanao ny sitrapony raiky izay nan-danitra dia izy ny rahalahako anabaviko ary reniko. Amin'izany nazovonazovona naika natrehan'ny olona dia ekeko izy natrehan'ny raiko izay nan-danitra. Fa nazovo no andah natrehan'ny olona, ho laviko sy izy eo natrehan'ny raiko izay any an-danitra. Amen. Noho izaho miteny ny Tompo izany ry havana dia misy fanekena ilain'ny fiangonana aminareo, ho valianareo araka izay sitraky ny fonareo. Ianareo va mihin'Andriamanitra paratsika sady raintsika, tiantsika ka manomeny Jesosy Kristy zanany lahatokana izay maty sy nitsangana tamin'ny maty ho famonjenantsika.
eny tompoko mino aho mihinany Jesosy Kristy zanany izay manome famelan-keloka sy fiainana mandrakizay ho an'ny mpanota rehetra mibebaka ary manaiky azo tombo sy mpamonjy va ianareo. eny tompoko mino sy manaiky aho moa ianareo manaiky ho amin'ny teninareo ny fanekerany tamin'ny batisa izay efa nandraisanareo ny fanomezan'ny fanamasina ka zany fanamasina zany mampizotra anareo amin'ny lalina fiainana Kristy aminy ka ezika ianareo tian'Andriamanitra akatoy ny sitrapony ahatsiaro ivavaka sy hamaky baiboly hamonjy fanompoam-pivana sy fanasan'ny tompo izay adidy sy tombotsoan'ny mino. eny tompoko manaiky ny oti sy ankatoa aho okarinareo todika amin'ny fiangonana hanonana manaranareo ary hamaky amin'ny pahabe maso izany fanekenareo izany. Izaho Andrea Tsivolo Radinantenaina Laundry. Izaho Daninisainana Ange Christophe Safidy. Izaho Andrea Mitantso Sanda Nifanasina Fifaliantso. Izaho Randroso Arsoni Tsiaronena Nornavaly. Izaho Rabenandrasana Niriasina Mior. izaho Rabenandrasana Nirnomena ny diary. Rehefa nanaraka fampianarana mpono dia nanapa-kevitra andreo fanasan'ny tompo izay anehoan'ny mino ny faneken'ny famonjena sy ny fampihavana nataon'i Jesosy Kristy. Ekeko fa ny soratra masina no anambaran'ny tompo amin'ny fiangonana sy ny mino tsirairay ny sitrapony ko hiezaka aho ambany fitarian'ny fanahy masina ny andinika azy tsy azoto amin'ny fanarahana fampianarana amin'ny fomba samihafa fiaraha-mivavaka toroteny fiaraha-mandika ny soratra masina sy ny sisa. Amin'ny maha-mino ahy dia ataoko zava-dehibe sady voalohany fitandrona amin'ny voninahitran'Andriamanitra eo amin'ny fitondran-tenako ary ezaka aho hampiasa izay talenta sy fanomezam-pahasoavana nomenay mba hanimpoko azy eto amin'ny fiangonana sy eo amin'ny toerana rehetra alehako ny herin'Andriamanitra no antonako hahatanterahako izany rehetra izany. Mandre nareo Andriamanitra matoky azy fa omeny fanamasina nareo izany herin'izany. Amen. Todika aty amin'ny alitara ianareo. Randriantsivolo Radinantenaina Landry. Noho izany fanekena ataonao teo izany dia amin'ny aran'ny ray sy ny zanakary ny fanamasina dia manokana anao izay. Manamasina anao izay, tsodrananao izay ka mandray no isan'ny momba ny tenan'i Kristy. Asainao andray anjara miaraka amin'ny ankehitriny amin'ny fanasan'ny tompo. Ary Andriamanitra tsy tojo efa niantsona la tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagagany no hatanteraka sy ampy-miorona ny toetranao ho azy ny fanjakana mandrakizay ho aminao ny fanantenana mahiresy sy mahatanjah fa ny tompo mombanao. Tany ny sainana Ange Christophe Safidy. Tany ny sainana Ange Christophe Safidy. Noho izany fanekena ataona teo izany dia amin'ny aran'Andriamanitra izay zanaka fanamasina dia manokana anao izay, tsodrananao izay, manamasina anao izay ka manokana anao isan'ny momba ny tenan'i Kristy. Asainay ianao indray anjara miaraka aminay amin'ny fanasan'ny tompo ankehitriny. Ary Andriamanitra tsy tojo efa niantso lala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagagany no hatanteraka sy ampy-miorona amin'ny toetranao ho azy ny fanjakana mandrakizay ho aminao ny fahendrena mahiresy sy mahatanjah fa ny tompo mombanao. Andrea Mitantso Sanda Nifanasina Fifaliantso. Andrea Mitantso Sanda Nifanasina Fifaliantso. Noho izany fanekena ataonao teo izany dia amin'ny aran'Andriamanitra izay zanaka fanamasina dia manokana anao izay, tsodrananao izay, manamasina anao izay ka mandray anao isan'ny momba ny tenan'i Kristy. Asainay ianao indray anjara miaraka aminay ankehitriny amin'ny fanasan'ny tompo. Ary Andriamanitra tsy tojo efa niantsona la tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagagany no hatanteraka sy ampy-miorona amin'ny toetranao ho azy ny fanjakana mandrakizay ho anao ny fahendrena avy any ambony mahiresy mahatanjah fa ny tompo mombanao. Randroso Arson ny tsiarony aina norona valina. Randroso Arson ny tsiarony aina norona valina. Noho izany fanekena ataonao teo izany dia amin'ny aran'Andriamanitra zanaka fanamasina dia manokana anao izay, tsodrananao izay ka mandray anao isan'ny momba ny tenan'i Kristy. Asainay ianao indray anjara miaraka amin'ny ankehitriny amin'ny fanasan'ny tompo. Ary Andriamanitra tsy tojo efa niantsona la tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga no hatanteraka sy ampy-miorona na mpitoetranao ho azy ny fanjakana mandrakizay ho aminao ny fahadiovampo
mahery sy mahatanjah fa ny tompo mombanao. rahabe nandrasana ny riasina miora. Rahabe nandrasana ny riasina miora. Noho izany fanekeny nataonao toy izany dia aminarin'Andriamanitra iray zanaka fanamasina dia manokana anao izahay, tsodrananao izahay, manamasina anao izahay ka mandray anao isany momba ny tenan'i Kristy. Asainay no ankehitriny araka andray anjara aminay amin'ny fanasan'ny tompo, ary Andriamanitra iray tsy toy izay efa niantso nala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagagany no hatanteraka sy ampyorana mpitoetra anao ho azy ny fanjakana mandrakizay ho aminao ny fahazavan-tsaina mahery sy mahatanjah fa ny tompo mombanao. rahabe nandrasana ny ronomena ny diary. Rahabe nandrasana ny ronomena ny diary. Noho izany fanekeny nataonao toy izany dia aminarin'Andriamanitra iray zanaka fanamasina dia manokana anao izahay, tsodrananao izahay ka mandray anao isany momba ny tenan'i Kristy. Asainay anao andray anjara miaraka amin'ny ankehitriny amin'ny fanasan'ny tompo, ary Andriamanitra iray tsy toy izay efa niantso nala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagagany no hatanteraka sy ampiorana mpitoetra anao ho azy ny fanjakana mandrakizay ho aminao ny fanantenana mahery sy mahatanjah fa ny tompo mombanao. Hivavaka isika rehetra. Tompo Andriamanitra io misaotra anao izay no ity ora sy fotoana nomenao iainanay eto anatrehanao ty. Apetraka eo an-tananao ray eo ireto mpanomponao reto izay vao avy nanamafy ampahibe maso sy ny fanekeny taminao. Ianao ry Andriamanitra tomponay no niantso azy koa namaly izany niantsonao izany izy ireo. Io ny fanapa-keviny toetra amin'ny fahatokinanao ka mba homeo azy ny hery aretany amin'izany noho ny fanainao masina izay fanomenao azy ireo. Ianao ihany koa no aoka hanomana azy anatona ny latabatra masina sy hampiditra azy amin'ny firaisana amin'ny Kristy zanakao. Andriamanitra ataovy marina ny fibebahany, matanjaka ny finoany, tsy azozongozonina ny fanantenany ary mahery ny fitiavany anao Andriamanitra sy fitiavany ny olona rehetra ihany koa. Aoka hifikitra mafy amin'ny marina izay mavonjy izy ireo ka hiasa lalandava mba hitombony amin'ny fahalalany izany. Ary isihony ihany koa amin'ny hery mandrakariva eo anatrehan'izao tontolo izao ho vavolombelonao Andriamanitra amin'ny teny sy ny asa. Mivavaka aminao izay Tompo Andriamanitra io mba homeo anay rehetra ihany koa ny androso hatrany amin'ny fiainana kristianina, mibanjina ny fanjakana mandrakizay izay fanampanantenainao an'ny zanakao. Ianoho izay ry Andriamanitra ray ny famindram-po fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao izay maty nisolo anay namonjy anay no anaovanay izany mivavaka izany. Amen. Ry mpandray fanasan'ny tompo vaovao, tany mafy ny anananareo mba tsy siaka ny satroboninahitra reo, mandehanaka mitombo amin'ny fahatsarana rehetra fa ao aminareo ny fanahy. Amen. Ny sekola dia amin'ny alalan'ny ratsana taniketsana no dirin'Andriamanitra no izao fanokanana izao.
Ira faefatra telopolo nisy nangataka. Tonga amin'ny fotoanany rojombavaka isika, ireo zay tonga tsigerintaona volana Jona hitsangana ho araben'ny fiangonana, na vahiny na tompotrano hitsangana entina mbavaka ho araben'ny fiangonana. Zay teraka volana Jona zany, juin zany, Jona zany. Izay na tsiary fahasoavana manokana hideran'Andriamanitra hitsangana. Izay marary sy manana ny marary hitsangana. Izay manana olana ifampitomana mbavaka hitsangana. Izay manana ny havana na fohy ndonam-pahoriana hitsangana hoentina mbavaka. Ivavaka isika. Tombo misaotra anao zay raha mbola afaka mifampivavaka ary fotoana sarobidy aminay izany. Ifandraisanay amin'ny olona rehetra hatrany ampitan-dranomasina. Tonam-pahoriana reto havanay namony malala. Misy ny kamboty, ao ny mpitondra tena, ao ny laozan'ny kiady, ao ny laozan'ny mpanafosafo, ao ny laozan'ny mpitaiza, ao ny laozan'ny mpanome anina, mpanabe, ao koa namora aman-dreny zay manoro hevitra, zay voninahitra eo an-tanàna. Ianao Andriamanitra no ampionina azy ireo.
fanahy ny fampiononana menao azy ireo, hitatana azy, tsy tebitebiny ka mbo tsy nitondra tena, ary namoiavana azo hery. Ka raha mahatsiaro izy ireo dia mitsikitsiky sy fifaliana fa tsy amin'ny famoizam-po. Ianao no antoka amin'ny fiainan'izy ireo, hitondra azy amin'ireo lalina tsaratsara kokoa, amin'ny hevitra everanao azy ireo hitondra fiadanana fa tsy loza, hanana ny fanantenana hatramin'ny farany. Misy ny marary, ato am-piangonana ary izy manainy taina, ao ny any amin'ny toeram-pitsaboana, ao ny tsy maintsy miasa satria voatery tsy maintsy miasa, ao ny amin'ny fiara fitaterana, ao ny any an-tokantrano, amin'ny toerana maro samihafa, ao ny maratra. No Andriamanitra hijery azy ireo. Ka ianao hanome balsama anasitrana ny firy, ampahatanjaka ny finoana, hanome hery ny fanafody ampiasaina, hikasika ny ozatra mitsoka mitonona ny sainany sy ny fanahy, ampiena ny fanemitainana, aritra ny loharapina aretina rehetra, ka amin'ny anaranao no anasitranana azy ireo, satria efa tia azy ireo ianao, tsy sitraka ny ampahory azy ireo. Ianao nitondra ny aretinay Tompo, no hitondra ny aretin'izy ireo. Ka itsambikina tahaka midery izy ka hiaro ny hainitsidina andavaka ianao, ny fahatanorany modiny ray toy ny any voromahery. Misy ny manana olana amin'ny tenany, amin'ny tokantraminy, amin'ny vadiny, amin'ny zanany, ao ny maditra, ao ny mamolava, ao ny mikapoka, ao ny tsy mampidibola, ao ny zanaka mandao ny ray sy ny reniny mamaly valy, ary ao koa ny ray aman-dreny manondrana amin'ny zanany ka tsy miay azy ireo. Manana olana amin'ny fitsarana, any am-ponja, very asa, tsy mananasa, asa tsy mahavelona, manana olana amin'ny taratasy maro samihafa ara-panjakana. Misy olana saribahana, misy tsy hita ary nanombohana ny famahana ny olana. Tsy fo ny tananao fa mahavonjy araka ny lazainao tamin'ny Mosesy teo. Move ny afo ny tanan'i Jehovah. Sofinao tsy mba lalindalovina fa mahare tsara, mahare ny fitarainana ianao. Ny fanahiny mifona amin'ny fitarainana tsy azo tononona. Moa tsy homena maimaim-poana miaraka aminy mikovà ny zavatra rehetra, satria efa nomenao azy na dia ny zanakao azy. Tonony amin'ny anaranao ny famahana ny olana, ka hideranao izy ireo satria Andriamanitra tsara sady mpanao ny tsara ianao. Nomenao fahasoavana manokana reto avanay, ao ny fahasoavana ranofo, ara-pananana, ara-panahy, ara-piarahamonina, izay nomenao azy tsy ho very, aso ny hafa, aso ny tenany. Ka ianao Andriamanitra amin'ny iarahany mandrakariva, isaorana ny Andriamanitra rainy Jesosy Kristy Tompo, izay nitahy anay amin'ny fitahiam-panahy rehetra tsy azo tononona. Eny tratry ny tsingeritaona reto avanay, mampianara anay ny isan'ny andronay na ny fohy endry, raha manisan'ny andronay izay dia tompo fahendreny, tompo fahalalana amin'izao volana jona izao. Na ny ato atraminy any ivelany, na ny manaraka izao vavaka izao amin'ny tokantrano, naizanaiza misy azy reto tonononay hananay taranaka vamina fifaliana, na amin'ny lehibe na ny antitra na ny tanora na ny zazakely na ny minono, ianao no nanome izany fahavelomana za amin'ny fofonaina tamin'ny vavorony ka miaraba azy ireo amin'ny anaranao izahay. Na ny mitsangana na ny mipetraka na ny tokotamina naizanaiza misy etaeta mipololotra, misy fotoana raha tsy fantatra izay tokony angatahanay, soa ihany fa eo ianao fanahy mitondra ny vavakay, ka diovy ny vavakay mba tsy haloto, hamarino sy hahitsio, mba hivantanao amin'ny seza fiandran'Andriamanitra. Fantatrao ny mahasoany tsirairay avy na dia mbola tsy mangataka azy. Omenao fanahy masina tokoa izahay, ary azo valim-bavaka. Nohony amin'ny anaran'i Kristy irery aminy. Le velona sy manjaka miaraka aminao amin'ny fanahy masina amin'ny taona rehetra mandrakizay. Amen. Tratry ny tsingeritaonareo dia mirary soa indrindra, mahazo toerana. Ifampiarahaba tratra izao Pentekosta izao isika riava. Ny fiarabana ataontsika dia ny voalohany manao hoe fiadanana ho anao na ho anareo. Dia ny faharoa mamaly manao hoe noraisitsika ny fanahy masina. Averintsika hoe izay fiadanana ho anao. Ary mba mitsikitsiky moa nahazo fanahy masina zany montotra be natrany mane ndao ary isa 2 a 3. Fantatra foana ianao mitsikina anaty kasibosy ary.
ianareo ambony ao iarahaba ny aty ambany, ianareo ambony ao isa 2 3 sady mikopakopa tanana isika mitodika amin'ny ao ambony nareo ambony ara lefaso ary no raisitsika ny fanahy masina. Dia nareo an-tokotany ao sady mikopakopaka tsika rehetra mijery ny ao an-tokotany, nareo tokotany isa 2 3 no raisitsika ny fanahy masina. Tehaka mafy be isika ho an'Andriamanitra. Iroso amin'ny vaovaon'ny fiangonana isika. Dia mbola faly miarabantsika ry havana natratra izao andro ny Pentekosta izao. Ary noho tonga ny andro Pentekosta dia teo amin'ny fitoerana iray izy rehetra, ary nisy feo tonga tampoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery mifofofofo ka nanenika ilay trano ny angonany. Ary nisy lehilahy maro niteraka afo niseho taminy, izay nizarazara ary nipetraka tamin'izy rehetra. Isan'ny olona izany, ary samy feno ny fanahy masina izy rehetra, ka teniteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampitenena amin'ny fanahy masina azy. Asan'ny apôstôly 2:1 ka hatramin'ny 4. Toy izao indray vaovao iray tamin'izao maraina izao. Rapitso no anatanterantsika ny fitsangatsakana amin'ny fiangonana izay atao eny Andakana Ambohidratrimo. Ka afaka kely ny PK 23 no misy lalana vily miakavanana izay mandeha any amin'ny FJKM tsy mahandry. Eo sika izany no miditra. Dia ny fiaingana amin'ny enora sasany maraina eto am-piangonana, ary ny fiverenana dia amin'ny 3 ora sasany hariva. Mitondra tsia na lafika, mitondra satroka, mitondra elo. Dia misy ny tikea izay ho zaraina amin'izany ahafahana manao fandaminana ny amin'ny fiara iombonana, ka izay ny soratra anarana tany amin'ny sampana dia any amin'ny sampana izy no mandray izany tikeany izany, fa izay ny soratra anarana amin'ny anaran'ny fiangonana kosa dia manatona ny tonton Edia mandray izany tike izany rehefa mirava ny fanompoam-pivavahana. Io arina io le tonton Edy. Isy ny fifanandekona sy ny loholona izay atao ny Sabotsy 2 Jolay amin'ny 7 ora maraina eto am-piangonana. Dia asaina amin'izany koa ireo dekona vaovao izay nanolo-tena. Ary ny fanokanana azy ireo dia atao ny Alahady 17 ny volana Jolay ho avy izao, ka isika rehetra mba samy ifampitrotro am-bavaka. Dia mandalo amin'ny branche secrétariat izay mbola tsy nakafisy ry zareo vaovao ireo. Andray fitenenana ny komitiny 25. Vaovao avy amin'ny sampana tanora. Ny sampana tanora dia maneho fisaorana antsika fiangonana tamin'ny fandraisana anjara tamin'ny polelakea izay natao. Ny fakana azy dia ao amin'ny akany ambony. Ny sampana sekolelahady. Alahadin'ny sekolelahady ny Alahady 12 ny volana Jona ho avy izao. Manao fanamiana isika noho izany. Ny mpampianatra tenue vaovao, ny mpianatra t-shirt fotsy dia matroka ny ambany. Miverina ty am-piangonana ny mpianatra sekolelahady ny Alahady hariva 12 ny volana Jona io manomboka amin'ny 2 ora sasany hianatra hira atao amin'ny fetiny iray. Anjaran'ny sampana sekolelahady ny manadio fiangonana ny Sabotsy 12 Jona izao. Ny fahatongava amin'ny mpampianatra dia amin'ny 3 ora tolakandro, mitondra kifafa, lamba sy fitaovana fanadiovana. Sampana Dorcas, tratry ny Pentekosta daholo isika rehetra. Isaorana ihany koa isika rehetra
fa totosa somatsara ny batisa fobe izay nikarakarain'izy ireo dia fialy miarahaba an'ireo fianakaviana ny amin'izany ary manentana ny renin'izy ireo tsirairay avy mba hiditra ao anatin'ny sampana Dorcas. Rakim-pisaorana. Fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharim-po, famoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana. Misaotra an'Andriamanitra noho ny fahasoavany nanolorany ny asa fanompoana aminay, atolotra ny mpitandrina 3 mirahalahy. Rakim-pisaorana ho atolotra ho an'ny pasteur 3 mirahalahy. Misaorana Jehovah ary fanahiko, ary aza misy adinoinao ny fitahiany rehetra. Rakim-pisaorana noho ny fahasoavana sy ny fitahiany rehetra narotsaka Andriamanitra teo amin'ny fiainanay mianakavy. Atolotra ho an'ny mpitandrina izay manao fanohanana soutenance sy ny sortian'ny ireo pasteur mirahalahy sy fanohanana ny asan'ny komitiny 25. Rakim-pisaorana ho an'ny mpitandrina 3 mirahalahy noho ny fahavitan'ny batisan'ny zanakay rehetra. Izay indray ry havana ny vaovao iray tamin'izao maraina izao, voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Dia manentana antsika rehetra zany ara-paly rapitso amin'ny fitsangatsanganana manasa ny komitiny 25 isika. Dia mbola faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo. Mijoro eto ny tenako misolo tena ny komitiny 20 taona na mpitandrina sy ny 15 taona ny arahanan'omby tamin'ny mpitandrina Rakodjafy Mikaela mianakavy. Anohy ihany koa ny fanentanana izay efa natao tamintsika mianakavy ihany fotoana maromaro izay mikasika ny sakafo izay ho tanterahantsika amin'ny 10 volana Jolay ho avy izao. Ao anatin'izany fanentanana izany ary dia rehefa nitapana moa ny hevitra anao an'io sakafo io dia ny hevitra izay nitapana dia mba ny zanaky ny fiangonana ihany mikarakara ny momba ny fanomanana rehetra izany sakafo izay ho ataontsika izany. Ary efa vonona tokoa moa izany ireo matianina ao anatin'izany ka dia ny fanentana izay atao amintsika dia misy ny filana maro zany ao anatin'izay ny fitaovana, ao ihany koa ireo zavatra izay ho andrahoana. Ka dia misy ny petadrindrina napetraka aoriana ao sahasahala amin'izao ny petadrindrina izay ho hitantsika eo dia ao anatin'izany no ahitantsika ny lisitra maromaro mikasika an'ireo zavatra izay ilaina, ohatra izany ataontsika hoe atody na lafarinina, misy karazany maro ka dia samy mijery izany tsika mianakavy rehefa avy eo. Ary misy ihany koa laharana tarobia izay azo ifandraisana sy ny adresy mail dia ao anatin'izay isika no manao ny contact rehetra mba ahafahantsika mandray anjara mba hoetomanana izany fikarakarana sakafo izany. Ny tena tanjona moa dia ny mba ahafahana mampihena be da be ny fandaniana mikasika ny fikarakarana izany sakafo rehetra izany. Fa no manarak'izay dia mandritry ny anaovana ny sakafo moa dia izay ataontsika eny amin'ny cercle mesy eny Betongolo eny Solerana zafady dia mikasika ny animation rehetrarehetra ao anatin'izay dia ny zanaky ny fiangonana ihany koa no entanina handray anjara ao anatin'izany animation rehetra izany. Fa misy ny tompona ndraiky izay hitarika antsika ary mbola olazaina amintsika miandarana eto ihany ny andindinina mikasika an'izay. Manarak'izay dia ny tapakila amin'ny fandraisana anjara amin'io andro io dia efa nambara teto ihany fa dia ho 50,000 ariary 10,000 ariary no fandraisana anjara. Misy ny tapakila izay efa amidy amintsika mianakavy zany ao anatin'ny sampana, ao ihany koa ireo komity izay mandray anjara amin'ny fizarana izany tapakila izany. Ka dia mba samy handray anjara tsika mianakavy mba ahafahantsika manatotosa ny ezaka rehetra izay tiana ho tanterahana ao anatin'ny fananganana ny tsangam-bato izay efa hita fa dia miroso tokoa ny asa. Ka dia manentana antsika mianakavy amin'izany voninahitra ny ho an'Andriamanitra rirany misaotra indrindra tompo. Misaotra ny présidentsika amin'iny hiara sakafo amin'ny mpitandrina mianakavy le sakafo misy emporter tsy diso dia
ho antsika tsy afaka miara misakafo zany a dia afaka mividy a dia hoentina mody zany efa homanin'ny komity zay fa aza matahatra fa mahazo daholo tsika rehetra somary maromaro amintsika manko a lehibe nytonitony amina tota na zany ary tsy lehibe fa le spasy ary voafetra ny tafiditra ary dia afaka mividy tsika dia mitondra mody amin'le sakafo zany. Manasa ny filohan'ny fiangonana isika. Dia mbola manonona ny fiadanan'ny Jesosy Tompo amintsika mianakavy ary miarabantsika rehetrarehetra tsy akanafaka natratra izao fetiny Pentekosta izao. Miaraba manokana ireo izay nandray ny fanahy masina androany tamin'ny alalan'ny sakramentan'ny batisa sy ny sakramentan'ny fandraisana ny fanasan'ny Tompo. Amin'ny anaran'ny fiangonana Ray Manontolo, ny Ray aman-dren'ny mpitandrina ary ny diakona sy loha-olona, ny sampana velona rehetra ary tsika mianakavy no anaovana izay fiarabany izay. Satria moa ny fanahy masina efa toriana tamintsika teto, fotoana lavalava izay, dia mpanitretena no andraisako teny vitsivitsy avy eo amin'ny soratra masina manamarika izay fanahy masina izay. Misy ny eo amin'ny filazantsarany Jaune toko 420, andininy 420, ny Jaune 420, andininy 9, ny Romanina toko 9, andininy 420, ny teny rehetra dia voakina amin'ny anaran'ny Jesosy Tompo. Fanimpananatra dia ny fanahy masina izay irahan'ny ray amin'ny anarako. Izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nilazaiko taminareo. Ary raha tonga izy dia ampiaiky izao tontolo izao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana. Ary toy izany koa ny fanahy ny mamonjy fahalementsika fa tsy fantatsika izay vavaka tokony ataontsika, fa ny fanahy no mifona amin'ny fitarainana tsy azo tononona. Ny fampianarana rehetra izay nomenantsika hatramin'izay, indrindra moa tao anatiny ny herinandro ny fanahy masina iny, dia milaza hatrany amintsika fa ny fanahy masina dia mpampianatra, mpisolo vava sy mpanampy ny kristianina amin'ny ady rehetra izay hatrehany, mampiaiky ny olona amin'ny fahotany, mitarika eo amin'ny fahamarinana, mpitari-dalana amin'ny marina, mifona ho antsika, manavao antsika sy ny maro hafa tsy voatanisa. Koa amin'izao andro Pentekosta zao ry hava-malala, dia mirary antsika rehetra hombany fanahy masina hatrany, ka hanamafy ny finoana, hanaiky ny fanavaozan'ny fanahy masina eo amin'ny fiainantsika. Hitarika amin'ny fiainantsika tsirairay izy, ka hizotra amin'ny lalan'ny fahamarinana, rehetra isika amin'izay rehetra ataontsika, na amin'ny asa fanompona eto am-piangonana zany, na amin'ny asa izay ndreketantsika sy ny raharantsika tsirairay avy, na eny anivony ny fiarahamonina ireny, ka ho vaovolombelony Jesosy Kristy tsika amin'izay rehetra ho ataontsika homban'ny fanahy masina. Manaroatra ihany aho zany amin'ny resaka fahasalamana, fantatsika fa misy moa ny fanapahan-kevitra izay ndraisiny ny fitoram-panjakana. Fa na izany na tsy izany dia tiako ny mampatsiahy antsika mianakavy fa ny aretina coronavirus dia mbola tsy niala eto amintsika eto Madagasikara. Satria tsika maro no miara-mivory ety am-piangonana, dia manainga antsika rehetra hatrany anaraka ireny fepetra ireny ary eritreritra fa mbola misy hatrany ny coronavirus mba hitandrovantsika ny fahasalamantsika aloha ary indrindraindrindra ny fahasalaman'ny hafa koa. Dia mirary fety sambatra ho antsika mianakavy, voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany ary samy ho tariny ny fanahy masina. Mankasitraka tompoko. Misaotra ny filohan'ny fiangonana antsika ny amin'ny izany
teny fiarabana izany. Nahatonga namana isika Ramatora Somary Domona Andriamina efa dekôna izy tamin'ny fiangonana Antarandolo miaraka amin'ireo fiaifitsika Antarandolo zany any Fianaran-tsoa zany. Miaraka amin'ireo zany Randrianary John Megana sy Randrianary John Aaron. Asa nao zareo. Ariarinareo zareo dia miarahaba anareo ny fiangonana. Kopakopa-tanana amintsika efa noraisitsika ny fanahy. Saotra tompoko. Eo ny sampana, eo ny fiangonana Mantolo ivelaranareo amin'ny ara-panahy. Saotra tompoko. Fifelana antsika navitany fanamasina fanambadiana reto avatsika Rakoto Nirina Entso Fiononona sy Rakoto Armanina Mirantso Mariela. Razafindrabe Mamsosy Mandimby Arson Irmam Tahina. Ravelson Ajanirina sy Ranar Vaofeny Dani. Andre Mampianina Rija Asina sy Andre Manantena Marie Rosia. Ao daholo zareo teo. Arinary zareo. Ary ambony zareo. Saotra tompoko. Ere dekôna vaovao dia efa tokony vory isan-kerinandro. Nareo no mamaritra amin'ny fotoana ivorinareo raisiny SG ny fiangonana sy ny sekretera anankiroa izy ireo omenana andinindininy zany amin'izany. Dia ivory isan-kerinandro zareo sady manao fotoam-bavaka no manomana ny fanokanana azy ireo. Soratsika rehetra nahatanteraka ny herinandro ny fanahy masina. Ny fanahy masina tokoa ny eo amintsika mandrakariva ny mpitandrina ny sampana rehetra tanatin'izany. Iroso amin'ny rakitra isika eo ny tokopira afaka mira anatin'izany dekôna noho ny fandaminana.
ny mpitanana ny braony fiangonana dia kornelolona miaraka mirety mpanaivana sany tompo vaovao reo dia manasa antsika rehetra ianao zay vahiny asaina iombodatabatra amin'ny tompo eo amban'ny fitarian'ny fanahy masina rehefa avy eo. Tanteran'Andriamanitra aminareo izao tsodrana zao. Aza matahotra ianao zay mpanompoko. Iary ianao zay nofidiko, aza manana ia. Fandatsaka raha anao amin'izay mangetaheta. Eny andatsaka ny fanahiko aho, ary andatsaka fitahiana ho amin'ny taranakao. Ka ny fahasoavan'i Jesoa Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra ray, fampiraisana amin'ny fanahy masina hitantana nareo, naiza naiza lehanareo. Amen.
fiadanana ho anareo tahaka nanaranoray anoraka anareo kosa raiso ny fanamana na eloizy na eloizy navelanareo dia ovovela izany ho an'Andriamanitra ireo ny voninahitra amin'ny anarany sotra ny teknisianina rehetrasika izay miteny zava-maneno sary sy ny feo izay nampita ny gavitra rehetra ny amin'ny andro anio izao sotra nareo rehetra. Izay ao an-tokotany dia efa misy dekona mampiditra antsika manondro ny toerany aza misalasala.
ny fanahy sy ny ampiakarina manao hoe avia, aroka zay marena hoe avia, aroka ho avy zay mangetaheta, ary zay mety oka izy sotro maimaimpona amin'ny ranonaina. Mivelatra manolo antsika zao famantarana hita masy izao, sakramenta masina manambara ny famonjen'i Kristy, ko asan-drato amin'ny tompo ny fonareo. Mety sy mahavonjy ary tokony nataonay naovinanaovinany misoatra anao tompo, satria tompony tompo mpanjakany mpanjaka ianao, rehefa naniraka ny fanana masina tety amin'ny tany. Feny fankalazana anao nandanitra ny amin'ny serafimy sy ny kerubi mirakotry ny elony, ny apôstôly sy ny martiora, ny olom-boavitra efa sambatra aminao. Ko mianta zay tompo, ny fanahy masina zay nomenao anay zay irinao amin'ny fahasaro-piaro, mianta aminao zay ry fanahy masina, mba iomina amin'ny feno marobe nandanitra, satria efa nampananteny ianao, fa nanikely na ny lehibe ho fenona ny fanahy masina amin'ny zatovolahy sy ny zatovovavy. Tsy misy saranga, tsy misy fiaviana, ko mba raiso ny fankalazana miakatra manao hoe orenesitsika ny teny fanorenana azy ao sakramenta masina izao. Fa i Jesosy tompo tamin'iny alina izay namadiana azy, dia nandray ny mofo ary efa nisaotra izy, dia novakiny ka hoy izy: raiso hany io tintenako izay menao anareo, zao no ataovy ho fahatsiarovana. Dia arak'izany koa ny kapoaka rehefa ninana dia hoy izy: misotroa amin'ity ianareo rehetra fa ity norako, dia ny amin'ny fanekena vaovao izay latsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka. Izao no ataovy ho fahatsiarovana na ovinana misotro ianareo. Fa naovinana ianareo no mihinana itony mofo tony sy misotra amin'ny kapoaka, dia manambara ilay fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piavina. Hivavaka isika ahatsiaro izay rehetra nataon'i Kristy ho antsika, sady hangataka ny fanahy masina. Ry tompo ananaiza nandanitro, torotorona ho nofo tao Maria Virgine tamin'ny alalan'ny fanahy masina, ny herin'ny avondrina naloka tonga nofo ka nonona taminay ny zanako ao malalanao. Hitanay ny voninahiny dia ny voninahitra miendrika ho an'ny zanaka latokany ray feno fahasoavana sy fahamarinana. Nitory ny vaovao mahafaly izy, nijaly maty nitsangana tamin'ny maty, niakitra ho nandanitra, naniraka ny fanahy masina ary mifona ho anay ny kavanany ray. Miandry sy mitalao ny fiverenana izahay ka mba hafeno ny voninahitra ao ny fanatim-pisaoranay ray io, io tanteraka sakramenta masina zao endry Kristy le tokana, Kristy le tanteraka, Kristy le naterina ndray mandeha monjy ety amin'ny azo fijaliana. Ry tompo ray anan-danitro, ny fanahy nanomba tambonin'ny rano, ny fanahy tao amin'ny Eli, tamin'ny Samsona, tamin'ny Elisa, ny fanahy tamin'ireo apôstôly, ny fanahy nanaovana batisanay, izany fanahy izany meo anay tompo, nanokanina anay ho mpanay fanasan'ny tompo, ahatsiarovanay tafaray marina tokoa amin'ny nofo aman-drany Kristy rehefa miombona mofo sy divay. Ry fanahy masina, parakleton, papahery, mpisolo vava, fanahy ny fahamarinana, ianao no ana-masina anay. Ko amasin'ny mofo manambara amin'ny tenan'i Kristy, amasin'ny toraka izany divay manambara ny rany Kristy, fa ianao no mahary mamelona mana-masina, manome anay ny zava-tsy rehetra amin'ny alalan'ny Kristy sy miaraka amin'ny Kristy, ho aminao Andriamanitra ratsy tokoa, mba mifiraisina amin'ny fanahy masina ny laza sy ny voninahitra rehetra mandrakizay. Amen. Ny mofo izay vakintsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompontsika, izay novakina ho antsika. Satria iray ihany mofo, isika koa dia tena iray ihany na dia maro aza, satria isika rehetra dia samy mandray amin'izany mofo iray izany avokoa.
ny kapoky ny fisaorana izay saorantsika dia firaisana amin'ny rano Jesosy Kristy tompontsika ny rano fanekena vaovao izay nalatsaka ho antsika. Oe Jesosy Kristy tompo andeha fevoatra avokoa zao ny zavatra rehetra. Amen. Ipetraka isika no larakira voalahatra ny fizarana ny mofo sy ny kapoka. Masina ahatonga azy voahiraka noho ny asan'ny tompo sy hitory ny filazantsara. Amen.
marakira pasiazato. Sangana isika nitritena. Ok sika io mopo amin'ny vavy faneretena manao hoe tompo. Tsy mendrika tao hoe zanakao. Tsy mendrika hidiranao ambany tafitrano. Tompo, tsy mendrika hitsipina sasombotsombo latsaka avy amin'ny latabatra okory. Alefa ho ianao hoe izay malabona tsy mbola mihitsy. Ny mofonaina no atolony anao manaiky mba olony. Imofuna
Jesosy Kristy ilay manome antsika ny fanahy masina izay sady maniraka antsika manao hoe raiso hano ity ny tenako izao no ataovy io fahatserovana. Jesosy tompo no nanolotra amin'ny ranomasina ho avotra. Jesosy Kristy ilay manome antsika ny fanahy masina sady maniraka antsika hitoron'ny filazany tsara hoe sotronareo rehetra ity fa ity norako teny amin'ny fanekena vaovao izay latsaka ho an'ny maro famelan-keloka. Izao no ataovy fahatsiarovanahy na oviana ny misotro ianareo. Misaotra anao zay tompo. Rehefa nandeha araka izay mety izao sakramenta masina izao. Any mpanahy mahavoky ary sakafo mifanjakany lanitra. Misaotra tompo. Maranatha. Avia Jesosy tompo. Amen. Hoy ny apôstôly Paul tamin'ny Timoty ary amintsika koa. Ary noho izany dia mampahatsiaro anao mba hamelomanao ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra izay ao anatinao tamin'ny fametrahako ny tanako taminao. Fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa isika fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahonona ny tena. Amen. Ipetraka amin'ny fifaliana isika noho ny rakim-pisaorana.
Ianareo aneny to ka iaro anareo ampamirapiritra amin'ny tavana aminareo aneny to ka iantra anareo ananatra amin'ny tavana aminareo aneny to ka anome anareo fiadana. Petraka ivavaka mangina isika. Mampanjaka ny fahefan'ny Tompo, fa izay tarihin'ny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka. Mandehana amin'ny fifalian'ny fanahy masina.